Masina ny fahamarinana, fantena ny fahamarinana. Aleluia. Ny taimantsika amin'ity herinandro ity moa dia hoe ny fiainam-bavaka. Aleluia. Fa tokoa raha mandeha zany taima zany satria misy fotoana efa mitondra zay any dia gabany mahatonga zany tena dia madinitsika tena hoe andray tokoa. Tsy miteny hoe tsy nandray nareo tamin'izany fa mety nandray ihany nareo fa tokony mbola andray be kokoa. Aleluia. Aleluia. Mifampivavah izy mifaneke eloka ianareo ary mifampivavah ao mosikana ianareo. Ny fiasan'ny mivavaka ny marina dia mahery indrindra. Tiako kokoa raha sinavavy mamaky azy amin'ny teny vazaha satria mazava kokoa izy hoe la prière fervente du juste ozy a une grande efficacité. Alléluia. Alléluia. Une grande efficacité. Raha hiditra amin'izay hoe ny fivavaky ny marina mahery indrindra dia tsarontsika tsara hoe ao anatin'izany hoe marina. Inona moa ny marina tokoa? Aloha nidirako amin'izay taima zay aloha ilaza amintsika hoe raha tia hiditra amin'izay hoe marina zay tokoa tsika dia tia anontany anao hoe ahoana marina tena fandraisanao anaty marina. Fandraisana ahoana ty fazavana amintsika hoe raha tonga eto ianao, raha hiala ny tokantrano ianao dia inona tena tanjonao atongavany eto amin'ny ao anatria an'Andriamanitra. Tena manana fitiavana an'Andriamanitra tokoa ianao amin'ny fahatongavanao eto. Tena misy fomiteko amin'Andriamanitra tokoa ao anatinao. Sa hoe tonga eto anao dia hoe noho ny problème anao fotsiny ny atongavanao eto, na hoe te hahazo vanim-bavaka fotsiny ihany dia tonga eto. Satria raha lasina vavy tsapantsika tsara fa maro ny olona tahaka izany betsaka ny olona miandry an'izay, betsaka ny olona miandry an'izay hoe miandry vanim-bavaka avy amin'Andriamanitra fotsiny, fangatahana fotsiny ihany. Fa rehefa azo ilay sitrapon'Andriamanitra, rehefa azo ilay zavatra avy amin'Andriamanitra dia adin'Andriamanitra. Ary koa ny kristianina koa maro manao tahaka izany hoe mivavaka izy rehefa ao anatin'ny problème dia rehefa mivaly olana dia mivavaka amin'Andriamanitra izy fa zarana atao ilay vavaka fisaorana. Inotsika tsara fa Andriamanitra dia azo lazaina hoe famindrapo tokoa izy satria raha ny zavatra ataontsika amin'Andriamanitra ne ka raha mamaly an'izany Andriamanitra ka mety tsy zakatsika. Raha ataontsika hoe mifanadinontsika an'Andriamanitra ohatra, betsaktsika ny misy fotoana mety manadino sitrapon'Andriamanitra nefa efa tenenantsika koa na ny tenin'Andriamanitra hoe izao zavatra ataontsika efa manao zavatra kristianina dia akino amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tiako atao anaty entre parenthèse kely zay hoe mba manahoana ianao rehefa misy ao anatin'ny olana ianao dia inona ny fandraisanao rehefa mandray problème matetika kristianina ka mafimafy ny problème dia toa dia vahaolana ny tadaviny. Ary tsy mitady vahaolana avy amin'Andriamanitra izy fa tonga aloha izy dia manontany olona. Zay foana aloha ny réflexe-polombelona matetika isika kristianina hoe rehefa tena mafy ny problème dia toa dia mitodika any amin'ny olona tsika. Nefa ny zavatra tokony atao voalohany dia manino? Mitodika any amin'Andriamanitra aloha zavatra tokony ataontsika voalohany izy. Misy zavatra kely mitranga manko maly mahatonga ny teny izay nianatrira ny groupe de louange maly tany amin'ny pasteur Mivady. Dia raha nianatrira zay dia noho nivoaka ny trano zay dia misy problème satria nisy olana maingy izy Mivady tao tokantrano. Dia le izy zany natoro ny zanany fa reraka. Dia navelany zareo tao anaty tômôbila aloha zany le zaza hoe reraka dia lasa zareo nakany trano. Dia noho nivoaka tao an-trano nefa dia lasa ny polisy zaza nivakiany ny polisy le varavarakely le tômôbila dia netiny le zaza. Ka raha fahazahoana anazy zany misy zaza anankiroa mijery tany le zaza dia angambany ataon'le olona teo an-tanàna fa hoe angalatra. Dia tonga teny aminy le polisy avy eo dia lasa le zaza zany dia netiny tany koa ny mamany. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa zay le réflexe titenena amintsika hoe inona ny zavatra tonga ao anatintsika vao misy problème ohatry zay. Satria ny mpanompon'Andriamanitra atao dia teny hoe tsisy vahaolana afaka ataontsika fa mbola tsika hivavaka. Aleluia. Zay le zavatra takian'Andriamanitra amintsika hoe raha misy zavatra mafy takotra izany dia inona ny tokony réflexe anao voalohany indrindra. Fa tsy toa dia korofaka hitady solution inona ny atao hoe ozy ny mpanompon'Andriamanitra hoe andao tsika hivavaka. Aleluia. Asa aloha zay mivavaka.
dia tena mikoaka teo anaty an'Andriamanitra, tena nangataka tamin'ny Jesosy dia vavaka dia aveo moa zay nandeha tany amin'ny polisy dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa nivoaka somatsara izy mianaka ary mivavaka nangatahany mpanompon'Andriamanitra mipreside dia hoe mba tsisy arakaraka tsony le izy. Tena marivavaka Andriamanitra, tsisy arakaraka tsony izy fa mivoaka somatsara izy mianaka. Alleluia. Dia zay ty fitondranantsika hoe ianao raha misy problème eo anatrianao, inona aloha ny zavatra tonga anatin'ny sainao voalohany? Andriamanitra sa mitady solution? Alleluia. Dia hoe Andriamanitra aloha. Andriamanitra aloha, satria ny zavatra teneniko antsika dia zao fahotana ho an'ny kristianina n'inona zavatra ataonao satria tao anaty an'Andriamanitra fahotana zany. Alleluia. Raha ohatra ianao ka marary ka tonga dia mihinana fanafody, fahotana zany. Raha ohatra ianao ka misy problème resabola ka tao dia mitady vahaolana, fahotana zany eo anaty an'Andriamanitra. Metongaika ianao hoe ahoana ny mahafahotana an'izany? Fa izy aloha solution voalohany, Andriamanitra aloha. Andriamanitra foana aloha, na marary azy ianao mivavahalo. Ankinao amin'Andriamanitra aloha le izy dia Andriamanitra no manokatra lalana. Andriamanitra no manokatra ny zavatra tokony ataonao. Fa itsika ma aingana loatra ny fiainantsika ka lasa voeo amin'ilay problème dia manadino an'Andriamanitra tsika. Alleluia. Fa mivavaka ny marina hoy izy mahery indrindra. Raha ilazan'izany hoe marina zany dia ngamba tonga dia hitirana hoe miasa ny fitirenanao zany hoe miasa zay ataonao amin'ny asan'Andriamanitra ny mahamarina. Tsy miasa zay ataonao no mampamarina anao, fa Jesosy Kristy aloha manamarina anao dia miasa zay ataonao aorianan'izay ka inona le fahamarinana fahamarinana ena le mijaona toko faefatra ambin'ny folo adiny fahita koa izy miteny hoe izao ny lalana fahamarinana ary fiainana. Maninona ny tenin'Andriamanitra foana le fahamarinana? Tolon'Andriamanitra foana le vavaka antsika mokristo mahatonga ny vavaka antsika ahery amin'izany fahamarinana zany dia mitaky fahamasinana Andriamanitra amin'izany fahamarinana zany. Satria rehefa mandray Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ianao dia tonga manatonao le fahamasinana. Satria ahoana misy olona anankiray zao ohatra olona mbola tsy mandray an'i Jesosy izy dia raha manasa diso. Alleluia. Alleluia. Dia ty tintely ty dia titsarotsika hoe fiteny anankiray ty dia titsarotsika tsiraray aby hoe isika miaina anatin'ny fahamasinana mba ho tsy miaina ao anatin'ny fahamasinana mba ho masina, fa miaina ao anatin'ny fahamasinana satria masina. Alleluia. Alleluia. Dia azavaiko amintsika le titenenina. Raha ohatra isika ka miteny, raha ohatra isika ka raha ohatra isika ka miteny gasy isika satria gasy, miteny gasy isika satria gasy, fa tsy hoe miteny gasy isika mba ho gasy. Alleluia. Zany hoe tsy mitenenantsika gasy ny mahagasy antsika. Zany hoe itsika raha manana an Jesosy tokony efa ho masintsika manana an Jesosy dia mampideran'le fahamasinana ao anatintsika zay le izy. Satria le fahamasinana voalohany kadoantsika avy amin'Andriamanitra, fa le fahamasinana faharoany fampideranan'le fahamasinantsika. Alleluia. Atsangano tanan'izay mety an'izay tena Andriamanitra. Alleluia. Zay le titenena azontsika ve le zava-mety n'Andriamanitra tenena. Ny fahamasinantsika voalohany efa azontsika mahay foana avy amin'i Jesosy, fa le fahamasinantsika faharoa démonstration ataontsika eto amin'ny tany ty masintsika. Satria ahoana amin'izany fahamasinantsika mahatonga antsika tsy mandeha amin'izao tokoa hoe mbola mandeha boîte de nuit tsika na mbola mandeha na mbola miemira zao tokoa zao tsika reny fampiderana zany tsika ampisehoantsika zao tokoa zao hoe masintsika. Alleluia. Eli ozy dia olombelona tahaka antsika ihany fa nahery mivavaka izy dia miteny izy hoe miteny tamin'ny lanitra izy hoe
aza mandatraka ranorana dia tsy mandatraka ranorana anatona dia tsy ny kely taona seny volana. Izy dia olombelona tahaka atsika ihany. Elia rasana vavy dia tsy olombelona manana rofolo akory na manana tongotra folo na hoe anjelony reniny na ny rainy. Fa Elia dia olombelona tahaka atsika ihany. Fa naheriny vavaka. Maninona tsara hoe Elia? Naheriny vavaka. Hita Elia sekret amin'ny fivavahana hoe mivavaka. Dia izy mora izany. Zay le titenenanareo hoe surnaturel, mahagaga. Olombelona tahaka atsika ihany nefa mavita tsy mampilatsaka ny ranorana. Inona zany le inona le zavatra takian'Andriamanitra antsika satria Elia manana le fahamarinan'Andriamanitra zay takian'Andriamanitra aminy. Alleluia. Ary ny titenena amintsika kokoa dia hoe Elia raha diniantsika ny tantara eto dia tamin'ny fotoana hoe Elia dia nijehana mihitsy Elia, nijehana mafy mihitsy Elia tamin'ny fotoana. Ary ny fotoana izy nandeha tany an'efitra mihitsy tamin'ny fotoana. Nakany an'efitra izy mijanona tany an'efitra. Dia mba nanino Elia mijanona tany an'efitra? Mivavaka. Tsika matetika rentsika lera lasaka tantenin'Andriamanitra foana hoe isika mpanompon'Andriamanitra tsy maintsy mandalo problème foana tsika ny mihina zavatra tiantsika. Dia zay le teny aloha hoe atsaiza ny tena fitiavanao an'Andriamanitra marina. Tian'Andriamanitra ve ianao raha tena tian'Andriamanitra marina ianao dia tsy tokony hijerin'olona ianao, tsy tokony hijeriny izany izy ianao fa Andriamanitra marina no banjinao. Raha makaty ianao aty am-piangonana iza banjinao Andriamanitra ianao. Ary fantatsika tsara fa ny tenin'Andriamanitra no teny hoe ny eo akaikinao ihany no manidy ananao foana. Izany dia averina foana, averina foana, averina foana. Fa mino fa ho azotsika izany androany hoe ny eo akaikinao foana no manafitohana anao. Manafitohana anao dia tsy ny tenin'Andriamanitra hoe nijetelisany anafitohana anao fa izy ny olona miara-mivavaka aminao ihany mety anafitohana anao. Alleluia. Efa miteny antsika Andriamanitra mbola tsy haiko hoe itsika molana amintsika tsika bloqué amina zavatra, bloqué amina zavatra. Efa tenin'Andriamanitra foana ny maha-bloqué antsika e. Eo foana tsika hoe mamela heloka, bloqué amin'ny famelan-keloka foana tsika. Bloqué foana tsika amin'ny hoe manondrafo zavatra efa tokony efa ho naturel amintsika kristianina rehetra zany. Satria efa mitondra an'ilay teny zay hoe zavatra efa tokony ho naturel antsika zany. Tsy re avantsika tsony zany hoe za mamindra fo na hoe za mamela heloka. Fa ny natiora ny zanak'Andriamanitra mamela heloka sy mamindra fo. Alleluia. Alleluia. Dia tokony hanana izany toetsin'izany tsika mpanompon'Andriamanitra hoe amindra fo, amela heloka. Andriamanitra efa tia hanana zavatra stage afa amintsika. Efa misy zavatra tian'Andriamanitra afa-tiana aseho amintsika fa ny olana dia tsika bloqué eo. Mbola bloqué antsika hoe manana problème amina ihany dia tsy andeha hivavaka. Manana problème ihany dia andeha hifindra fiangonana. Manana problème amina ihany dia tsy hivavaka tsony. Bloqué amin'izay foana tsika. Nefa ny tenin'Andriamanitra efa miteny antsika foana hoe ny eo akaikinao ihany manafitohana anao. Nefa tenin'Andriamanitra foana zany ao am-piangonana izy tsisy fanaka volamena avokoa fa misy ny varana, misy ny voninahitra. Zavatra ohatr'izany efa tenin'Andriamanitra antsika foana. Fa itsika tsy mandeha azo ao anatin'ny fotsika le tenin'Andriamanitra. Antsika ka mora azo fanafitohana mora foana. Fa tadio foana ny zavatra tikapita amintsika dia zao Satana. Tadio tsara fa miodiody foana Satana. Mihina ny tadidintsika foana zany hoe Satana miodiody foana. Ary izy miandry zavatra kely foana. Miandry problème kely, zavatra kely izy. Tadio tsara fa Satana dia ohatran'ny lopy. Zavatra kely ohatran'iny angezana sy angeza-gôtry zay. Dia zany ny teny namanareo foana hoe niteny taminareo dia mandeha hoe tsika aza mi-exagéré zavatra. Tsika kristianina ny problème antsika mora mi-exagéré zavatra. Dia rehefa mi-exagéré zavatra tsika, iny zavatra kely exagéré tsika iny ny ampombon'ny Satana ngeza be. Zavatra kely tsisy dikany dia ohatrany mora tsika. Zay zany teny hoe problème natany tena maroatra zany. Fa dia soranao ny tompo manamboatra tsika ny tompo. Ary dia tsy mitratra isan'andro izy mampita ny teniny amintsika mampita foana. Fa itsika tokony hanokatra ny fotsika mihitsy andray le tenin'Andriamanitra tena ho ataontsika sakafontsika mihitsy le tenin'Andriamanitra. Indrindra fa amintsika amin'ny fifadikanana zao raha lasa nabavy ny tompo. Resaka momba ny fifadikanana kely ava
vetivety fotsiny. Aleloia. Tsy mivavaka rehetra no valian'Andriamanitra, fa mivavaka ny marina. Aleloia. Tsy mivavaka rehetra no valian'Andriamanitra. Tsy hoe koa hoe mifady hanina ianao dia mahavavaka anao Andriamanitra. Mionana dia zao matetika isika mifady hanina fa mihinana fahotana. Matetika isika mifady hanina fa mbola hoanitsika ihany ny fahotana. Dia nieritreretintsika hoe mikiditsika anao na mahalian'Andriamanitra vavaka atsika, na inaitsika lasa mahi na mahalian'Andriamanitra vavaka atsika. Tsy kibonona rasana vavy ny maty teny voninkazo fijaliana. Aleloia. Mila tsapatsika zany. Andriamanitra na mamaly vavaka atsika dia ny fahamarinatsika dia mahalian'Andriamanitra vavaka atsika. Ny fahamarinatsika ao anatrehany zany fifadikana nataonao zany be valim-bavaka amin'Andriamanitra be ianao mba araka ny sikafon'Andriamanitra ve fifadikana nataonao. Fa tena manaraka ny tenan'Andriamanitra ve fifadikana nataonao. Aleloia. Zany ilay takian'Andriamanitra antsika rasana vavy tompo hoe tena anaraka ny sikafon'Andriamanitra totsika na amintsika zavatra totsika hoe ny fifadikana tena hoe hidro anaty fifadikana totsika tena ny fahotana rehetra tena mila entatsika dia miditra ao anatin'ilay fifadikanatsika, miditra ao anatintsika mba hakan'izany tena hoe fahamasina zany na dia masika dia ampitombontsika fahamasina tsika ao anatin'Andriamanitra. Aleloia. Eto izy miteny tamin'ny Elisa, miteny tamin'ny zatovo hoe ekara izy eny ambony tendrombohitra dia jereo izy ny ranomasina. Dia teny ilay zatovo hoe tsy mahita mihitsy ao izy. Dia rehefa avy eo izy miteny izy dia nahita izy rahona ohatran'ny tena tanana ozy izy. Dia izay moana zay. Isika mpamofon'Andriamanitra kristianina. Raha mino an'Andriamanitra tokoa tsika, mino herin'Andriamanitra tokoa tsika, dia izay teny zay hoe na zavatra kely fotsiny ary inotsika. Herin'Andriamanitra ny mana lehibe an'izany. Satria teto eran'ny tanana fotsiny ny rahona, nefa avy eo ranon'orambe ny nandeha avy eo. Zany ny herin'Andriamanitra, zany hoe finotsika ny zavatra kely mahafahatsika na ahafahan'Andriamanitra manokatra ny zavatra ngeza amin'ny fiainantsika. Aleloia. Dia ho antsika izay ao anatin'ny olana taon'izao. Misy amintsika mety manana olana problema maro samihafa. Mety manana problema ianao, mety manana problema amin'ny vadinao ianao, mety manana problema amin'ny zanakao ianao, mety manana problema tsy fananan-draza ianao, mety manana problema tsy fananan-bola ianao. Raha manana problema ao anatin'ny tsify-jaza ianao, amin'izay herin'ny tanana zay. Zay hoe zavatra tsy hitan'ny masontsika ny inotsika. Raha tsy manan-janaka ianao, raha mbola manan-janaka ianao ka mangataka amin'ny tompo. Manana toetra ohatran'ny olona manan-janaka. Mandehana sady dia izao efa mandeha mijery magazaina zaza ohatra, mijery magazaina momba ny zanaka zay mitera zaza zay maro zany. Raha mbola tsy bevoka zay hoe tsy hitan'ny masonao, fa inonao efa misy donc ny ino zany ianao fa hiteraka zany raha tsy manan-janaka ianao. Raha tokoa ianao ka te hanan-karena ianao, mangala toetrany toy ny olona manan-karena. Manaova toetran'olona toy ny olona manan-karena. Aleloia. Aleloia. Marina anie zany e. Zay ilay finoana ka. Zay ilay vavaka. Mivavaka ilay raha mivavaka ianao zao tsy hoe tonga dia tanteran'Andriamanitra hoe fa mino ianao fa hotanteran'Andriamanitra dia fanahy. Aleloia. Aleloia. Mila mandeha tsika. Araka dia raha tsy mahita raha te hanana permis ianao mba tsy tonga tômôbily ianao. Ianao dia mangala ianao mety hoe mila vinany dia eo ambodiny tsika ianao dia menara ho tonga tômôbily. Maro zay ilay finoana. Tonga dia mandehana mandeha mijery tômôbily hoe ty tômôbily hovodiko ilay favarana kely. Zany ilay finoana e. Zay ilay takian'Andriamanitra amintsika. Le vavaka. Zay le vavaka mamy. Zay le fahamarinatsika. Zay le taky fahamarinanatsika Andriamanitra dia finotsika hoe tena marina tokoa zay eo anatin'Andriamanitra. Inona re zavatra ataoko mba ho marina tokoa eo anatin'Andriamanitra hoe izao ny zavatra ataoko mba hanana fahamarinana eo anatin'Andriamanitra aho. Dia zay le marina eo anatin'Andriamanitra izay ao anatin'ity baiboly ity zay nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny amin'ny fahamarinana. Ary ianao rehefa marina eo anatin'Andriamanitra dia mahafiny zavatra rehetra amin'Andriamanitra ianao. Raha tianao koa ny Andriamanitra hivavahanao dia mahafiny zavatra rehetra satria ahoana Andriamanitra eny ny modelintsika e. Andriamanitra ray zao dia efa modelintsika lehibe indrindra satria ahoana omeny ny zanany lahatokana. Noho n'inona? Noho ny fitiavantsika. Abrahama
nomeny izany latokana ny fitiavan'Andriamanitra nataony ny saka ary menao inona mba zavatra lehibe eo aminao azonao atolotra an'Andriamanitra, inona zavatra goavina mba zavatra tena hoe important amin'ny fiainanao atolotra an'Andriamanitra, mba ahafahan'Andriamanitra miasa manakely amin'ny fiainanao, mba ho tena fantatra Andriamanitra mihitsy ianao hoe izy no lohany amin'ny fiainanao, mba ataonao voalohany amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Satria ten'Andriamanitra milaza fa hoe ahoana ten'Andriamanitra hoe raha misy izy mafoy, zanaka, tany, vady no miamiko. Takiana Andriamanitra amintsika izany fitiavan'Andriamanitra zany. Takiana amintsika zany hoe inona mba tena zavatra mba tena itiavanao, tena hoe tianao indrindra ka atolotra ao an'Andriamanitra. Alleluia. Zany dia anisan'izany Jehovah velona aminareo mihitsy fa zao. Misy fotoana io zanakay variteny milena mahay. Vonandray an'i Jesosy voainga an'izay tamin'izay. Maiza, hariva, maraina milena may dia nentinay alibavaka ny zoma maraina izy may dia zoma izy nentinay alibavaka. Tena napetraka teo anatrehan'i Jesosy mihitsy hoe tompo tianao zay fa tsy mahasakana anay na dia may ara zanakay, tsy mahasakana anay fa nentinay alibavaka. Fa raha mba hitanareo ny voninahitra natrehan'i Jesosy. Haleluia. Fa porofon' Andriamanitra amina koa fa lehibe izy ary tena porofon' Andriamanitra amintsika tokoa. Andriamanitra fitiavana izy. Andriamanitra amintsika tsy mahafoy ny zavatra tsara indrindra ho an'Andriamanitra isika fa ny ambokavy no mentsika an'Andriamanitra. Afoy izy avasan'ny vavy tsara indrindra aminareo anatrehan'Andriamanitra. Aleon'Andriamanitra ny voninahitra amintsika rehetra. Alleluia. Ny fahamarinana ilay zavatra lehibe fotsiny ny fahamarinana. Tsy vitany fotsiny hoe zavatra hoe manao tsara hoe za marina be fotsiny hoe tsy mandainga na olon-tsotra be. Tsy fonosiny zany hoe fahamarinana. Fa fonosina ao anatin'ny fahamarinana koa na fitiavana. Rehefa be fitiavana ianao dia mety ao anatin'izany fony fahamarinana ianao. Ny fony zavatra be dia be zany fahamarinana zany. Ary takian'Andriamanitra amintsika tsirairay avy mandrakariva izany fahamarinan'Andriamanitra hoe mba hanana fahamarinana tokoa eo anatrehana amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Izay ataontsika mpamoron'Andriamanitra eo anatrehana. Ary mino aho fa isika rehetra izay tonga eto no fitiavan'Andriamanitra tokoa ny fahatongavantsika. Tsy ho fitiavana valom-bavaka fotsiny ihany ny fitiavantsika an'Andriamanitra, fa mba hiezantsika mba hanovana izany fivavaka. Tsy haina amin'izany fangatahana lavo zany tsika fa mba hiainga ny fisaonana an'Andriamanitra namaka. Tao amin'ny andehantsika indray nisy tompon'Andriamanitra ny teny dia mandeha tena faly anareo ny teny. Andoroantsika androany tsika tsy hangatana fa hisotra fotsiny. Alleluia. Zany tena lasana vavy tena takian'Andriamanitra hoe mba hisotra fotsiny tsika. Hisotra fotsiny n'Andriamanitra satria verentsika fotsiny na vovantsika anie zany. Alleluia. Mba hisotra n'Andriamanitra fotsiny tsika amin'ny zavatra rehetra. Ary efa fantatr'Andriamanitra ilay izay zavatra ilainao hoe tsy mila miteny akory ianao na matory aza ozy. Dia fantako ny zavatra ilain'ny mpamoko fantatr'Andriamanitra. Ataontsika mba tena hiezaka eo anatrehan'Andriamanitra. Iombavaka tokoa tsika ampisaorana n'Andriamanitra mandrakariva. Mba esory mihitsy no fangatahana koa ne. Za dia nivatany Jesosy mba hajanona. Mba imaginetsika hoe tsika raha zanakitsika ao mangataka amintsika lava. Mba ho tsorera tsika rehefa dia mangataka. Ka mba hidrasantsika mba Andriamanitra mba hisotritsika dia mba hidrasantsika Andriamanitra mba hatsapana zany fisaorantsika zany an'Andriamanitra ahafahany manome, ahafahany mahita ny zavatra izay ilaintsika. Ny zanakitsika rehefa tonga ao anatin'ny tokantranontsika tsika rehefa dia ireo zanakitsika kely rehefa dia hidrasantsika ity hoe papa tsy manana kiraro sony na papa tsy manana akanjo sony rehefa hitantsika zany. Tsika ihany rehefa mahita zany dia toraka izany koa Andriamanitra na tsy miteny azy ny vavanao. Fantatao ny zavatra ilain'Andriamanitra aminao. Alleluia. Dia manentana antsika mba hanana fivavaka eo amin'ny ministera. Isika moa dia efa nobiazin'ny pastor
Antsika hoe tamin'izany vavaka zany hoe mba arahanana fivavahana maharitra eo anatrehan'Andriamanitra mba hitena iombavaka maharitra eo anatrehan'Andriamanitra mba tena miova vavaka. Aleluia. Nata ho an'Andriamanitra ho an'izany tenan'Andriamanitra izany fa fony tenan'Andriamanitra fa mila fa latsafaka ao anatintsika izany manakira ao anatintsika Andriamanitra. Aleluia. Aleluia. Hitsanga antsika hiaraka hivavaka misaotra an'Andriamanitra amin'ny tena. Jesosy Kristy dia misaotra anao zay. Misaotra anao Jesosy fa tenao milaza fa mivavaka marina mahery indrindra hoy ianao ty malaza. Zany fahamarinana izany no takina anay ary tafiditra tao anatin'ny tenao avokoa zany Jesosy hoe mila foana Jesosy manakofika amin'ny tena eo anatrehanao. Mila izay manome zavatra tsara indrindra amin'ny fiainana eo aminao. Mila izay tena mivavaka ary tsy mivavaka ka fa mba hiezaka izay mivavaka misaorana eo anatrehanao mandrakariva. Tena misaotra anao satria manamifofona ianao omenao hoe Jesosy fivavahanay. Ny fahasalamana omenao anay Jesosy fivavahanay anao vinamofona Jesosy. Misaotra anao zay amin'ny fitakariva. Tena misaotra amin'ny zavatra rehetra izay miainanay tamin'ny fitakariva. Eny nareo hira izay nataonay teto, na ireo teny izay vakianay teto, na ny tenan'Andriamanitra izay nitenao izay nomenao anay teto Jesosy. Dia misaotra anao zay Jesosy. Misaotra amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainanay Jesosy. Na amin'ny tsara na amin'ny ratsy Jesosy. Misaoranay anao satria anao tena misaora amin'ny zavatra rehetra. Aleluia. Voninahitra dia ho an'ny mpanjaka ny mpanjaka. Aleluia. Misaotra Jesosy Kristy. Misaotra fa tsara ianao tokoa. Misaotra fa mpanao tsara tokoa ianao tokoa malala. Midera sy laza sy ny voninahitra Jesosy Kristy. Dia manao iry ihany. Aleluia. Amen. Dia omeko ny tompon'Andriamanitra izay amin'ny fotoana.